tanjony iray eo amin'ny sehatra fampandrosoana ny fanomezana asa ny tanora. Maro ny ezaka efa atao amin'izany, nefa dia mbola hiaraha-malala fa tsy maharaka ny tolo-drasy ka mbola marobe ireo tanora sahirana amin'ny fitadiavana izany. Na izany aza nefa dia tsy vitsy koa ireo orinasa na fikambanana samihafa miezaka manatsara sy manitatra ny orinasany mba ahafahan'ireo tanorantsika manana asa. Iray amin'izany ny Supermaki, izay azo lazaina ihany koa hoe zanaky ny Jumbo Score sy ny Score. Tsena izay naorina ho fanampinany be sy ny maro, indrindra eo amin'ny filana andavanandro na ny PPN. Ndeha aloha ho fantarintsika ny mahakasika io tsena iray io, mialoha ny andalinana ny fanampiana entiny eo amin'ny fiarahamonina. Ny Supermaki dia tambazotrana magazay malagasy, niforona tamin'ny 2015 ary efa miisa 570 izy amin'izao fotoana izao. Magazay izay manantona ny vahoaka eny ny fokontany rehetrarehetra eny, ary tsy eto an-drenivohitra irery ihany fa hatrany amin'ny faritany, ka misy ao Tamatave fotsiny zao efa misy anankitelo, ao Mahajanga efa misy anankiroa, ao Antsirabe misy anankiray, any Toliara misy ray, ary natao zany najangana mba hamaly ny velan'ny vahoaka. Ny Supermaki zany dia natao ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka, ho natao ho an'ny daholobe, ary varotra ny atao hoe produit PPN aloha voalohany indrindra, reo ilain'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Fa misy koa ao ny entana maro isan-karazany izay natao ho an'ny saranga rehetra, tsy mifidy saranga zany, tsy mifidy fiaviana, fa samy manana ny tandrify azy daholo ny tsirairay. Ary indrindrandrindra misy ny olona izay tsy afaka makaty amin'ny grande surface, zany hoe raisitsika ohatra hoe Jumbo Score na ny Score, fa eny an-tanany eny ihany, ary kanefa manana filana, manana etaeta ireo olona ireo, anana entana izay kalitao tsara, izay hita ao anatin'ny Supermaki zany amin'izao fotoana izao. Efa tena mivoatra ny malagasy, ary efa mitady hanjifa zavatra misy kalitao, mitady filaminana ao anatin'izay fiantsenana izay, dia izay no mahatonga ny antom-pisian'ny Supermaki. Ao anatin'ny Supermaki dia efa noezahana ho na kambana ao anatin'ny toerana iray ny karazan'entana mba hanamora ny fitadiavan'ny olona ny entana izay ilainy. Ary mampiavaka azy amin'ny tolotra izay mahazatra antsika, zany hoe ny tsena izay mahazatra antsika, dia manana ny safidiny manokana nomena lalana ny mpanjifa hifidy izay tiany ao anatin'ny magazay. Izay ilay atsointsika hoe libre service, ary rehefa hivoaka ny magazay izy zay vao mandoha vola. Dia zany mampiavaka azy amin'ny hoe eny an-tsena sy eny amin'ny épicerie. Ny Supermaki dia any anaty tanàna tokoa, satria araka efa nazavaiko tery aloha hoe manantona ny mpanjifa ny Supermaki, satria le etaetan'le olona mihitsy zany no nahatonga anay ho eny anatin'ny vahoaka, satria misy ny olona nge izay tsy manam-potoana na tsy manana fahafahana koa andehanana mamonjy grande surface, fa mety aminy eo akaiky eo izy afaka mividy entana manana kalitao tsara izy, misy karazany maro, ary tsy matahotra ho tratry ny avy-paosy na milamina tsara miantsena. Ny daholobe no arasanay zany miantsena ao anatin'ny Supermaki, ary ny jerena manokana amin'izany aloha ny ao anatin'ny quartier, ny anatin'ny fokontany rehetrarehetra eny, izay vao ny rehetrarehetra afaka miantsena ao daholo, na ny atao hoe saranga ambony
na ny atonontonony a na zay ataontsika hoe mety hoe sahirana satria manana ny sahaza azy daholo ny tsirairay mahita zay sahaza azy daholo a ny tsirairay ao anatin'ny supermaki. Raha nitsidika izany tsena izany tokoa izahay dia hita fa saiki navondrona ity karazan-tsena iray ity avokoa ny karazana mpanjifa rehetra. Tsara misy miteny aho hoe tsara produit supermarché zay no antsika androany sady akaiky anay no zazo avinavitra fa nandalo mijery kely ho déjà-vu en même temps ny zava-kafa koa jereo fa ny amin'ny manaraka fa mofo paina izy hoe dia mody avy. Izy zany tono dia mba afaka mandeha daholo ny tsara babe vahoaka sasany. Tsy milaza. Toy amin'ny ohatran'ny kafe mba milatsaka kely par rapport amin'ny Shoprite na Price. Etsaka artificial sady fa naminazina roa raha eo sasany tsara. Zavatra anankiray izay anisan'ny mampiavaka ny supermaki dia ny fananana ny paina sady pikiri izay mariako manokana eto fa tena ankafizin'ny malagasy ao anatin'ny orinasa ihany no manamboatra an'io Jimboscor no anaovana azy dia produit frais zany no anatin'ny produit frais. Maro tamin'izy ireo no tonga hividy ireo izay tena ilaina akaiky eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa teo ihany koa ireo nitady kojakoja maro samihafa indrindra fa ny mahakasika ny ankizy. Ankoatra ny entana vita malagasy izay varotan'ny supermarché dia manana ny marika anazy manokana izy toy ny Casino izay misy karazany maro hita ety amin'ny rayon ety misy ihany koa ny boisson misy ny biscuit izay marika Casino daholo ihany koa. Misy ihany koa ny ho an'ny ankizy ohatra ny marika Doudaine sy ny Lapin ary ireo maro hafa ihany koa. Misy ho an'ireo fanaovana haingitraingitra kely ho an'ny vehivavy ny marika Iséance ny fanaovana proteza ary anazy manokana ihany koa ny marika ny tous les jours izay ahitana ety amin'ny rayon parfumerie eny amin'ny rayon DPH sy any amin'ny rayon épicerie misy biscuit ihany koa sy ny sakafo maro samihafa. Tsy izay ihany fa mbola tsy mitsahatra mitady ny hevitra entana manampy ny rehetra ny tompon'andraikitra ato. Endrika vaovao izay ho hitantsika tsy ho ela eny amin'ny tsena supermarché rehetra ohatra no ndeha ho fantarintsika kely. Iray vaovao be izay omena supermarché indray ny café maki. Café maki zany dia ao anatin'ny hoe snacking izay entana maromaro no atao miaraka ao anatiny misy zava-pisotro kely misy karazana hoe sambosa na ohatra zany izay tonga dia afaka vidiana miaraka zany ireo amin'ny vidiny izay tena mirary ary afaka milaza ary izay hoe raha ito amin'ny tsena ito an-toerana dia tena anisan'ny mora indrindra ny offre na ny tokotra izay men'ny café maki. Araka ny voalaza teny am-piandohana dia tena misy fanampiana lehibe amin'ity karazan-tsena ity eo amin'ny fiarahamonina raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny fanomezana asan'ny tanora sy ny vidiny entana mirary dia mirary. Ny supermarché dia miara-miasa amin'ny fokontany amin'ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka. Manao hetsika izahay isa-taona izay mizara fanampiana ho an'ny zanaky ny fianakaviana sahirana eny anatin'ny fokontany. Izay dia manolotra asa mivantana ho an'ny tanora izay manana talenta amin'ny varotra
sy ny vita amin'ny tanana. Isaky ny manokatra maka zay iray a, zahay dia olona fito avy hatrany no manana asa ao anatin'izany, ary supermaki dia mivoatra aingana satria tao anatin'izay efa taon'izay a efa 570 ny magazay efa misokatra manerana ny Madagasikara. Raha te hanaraka ny fivoaran'ny supermaki a dia tsy maintsy a mivoatra koa ny any ambadika rehetrarehetrany any amin'ny braosy ny entrepôt zany a, tsy maintsy manaraka an'izay tolotra sy tanady zay mba hahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa izay eny aminay eny. Andanin'izany koa mbola misy anankiray ny fivoarana aingana ny supermaki dia mbola mamorona asa ho an'ireo orinasa izay atao hoe mpiara-miombonantoka aminy, satria misy ny asa izay tsy maintsy foronina zany mba ameno koa izay tolotra sy tanady izay. Ny recrutement anay zany dia manerana ny nosy Madagasikara mihitsy zany, fa ny siège Korondrano no manao ny recrutement an'ilay izy. Izany hoe tsy manafaka zany ny olona izay recruter fa na avy any amin'ny faritany na eto amin'ny renivohitra dia manao foana. Misy kosa ve talenta tokony ananan'ny olona zany raha ohatra hiasa amin'ny toerana ohatran'izao? Eny ohatra ny asa rehetrarehetra zany samy manana ny talenta men'Andriamanitra anazy, dia tokony hanana aloha zany hoe fitiavana ilay asa aloha voalohany indrindra, dia olona afaka mahay mandray olona satria varotra no atao, dia olona afaka mahay mandresy lahatra ihany koa. Ho antsika tanora zany a, ny supermaki a dia miezaka ny mamorona asa eo misehatra ny varotra sy ny vita amin'ny tanana, ary aleo mianatra manana fahalalana fa ny sehatra ny varotra ny anisan'ny miroborobo indrindra eto amintsika, dia manentana ihany koa ny orinasa izay maro eto malagasy eto amintsika mba hivelatra ao anatin'izay famoronana asa ho an'ny tanora malagasy zay a, satria betsaka ny tsy anasa eto amintsika ary mila miasa ny gasy, mila mivoatra ny malagasy mba hahafahany mampandroso an'ity Madagasikara tytsika ity. Ny irariana dia ahamaro ny orinasa toy izao eto amin'ny nosy, satria ny ankamaroany malagasy dia tena sahirana tokoa nefa mba te hiantsena amin'ny toerana tsara ary indrindra te hanan-javatra tsara. Fandriana ihany izany, toy ny faniriana goavana ho an'ny rehetra, dia ny idinany ny vidin-drano sy jiro fa indrindra ny vidin-tsolika.